fanona fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy indray tratran'izao androan'izao ao anatin'ity talata fa 17 volana septambra ty tena fifaliana be indray hoa manokana ny miaona amintsika rehetra indray ao anatin'ity fandaran'ity fotoana lavalava zay sy nahafahantsika nanaraka ny fampianarana sy ny vavaka mivantana taky ny fanaontsika mahazatra satria tao anatin'ny fahasahiranana ao anatin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra sy ny fanomboan'ny asa ao anatin'ny tontolo fampianarana tena somary teritery ny fotoana dia tena isaorana ny tompo androany afaka miaona eto indray tsika androany ao anatin'izao fandarana izao iangaviako ianao tena hoe izara satria be da be ny olona izay maniry ny anaraka an'izao fandarana izao mety tsy mahafantatra mety tsy manapo hoe isy fandarana androany dia maka fotoana kely tsika ahafahana mizara amin'ireo olona izay efa hoe zatra manaraka ny fandarana izaran'izany koa amin'ireo fianakaviana izaran'izany amin'ireo namana manjakaiza ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy mialohan'ny anomboantsika ny fandaharana za moa tsy tena afaka mizara fa ny connexion koa somary nanondrana dia nanondrana fa taty Madagasikara tamin'ny ankapobeny fa raha azonao atao dia tena hoe zarao amin'izay olona manodidina rehetra izay tokony andray an'izany fampianaran'izany amin'izao fotoana izao izay no ela angambany fa ao anatin'izay koa tsika dia hanomboka hivavaka satria ny fotoana dia mandeha dia hanomboka hivavaka aloha tsika amin'izao fotoana izao ametraka ny fotoana eto anatrehany tompo indray angataka fitarian'ny fanamasina ary indrindraindrindra isaotra azy tsika satria lehibe ny fitiavany mbola afahantsika indray miaona ao anatin'izao fandarana izao mbola mifampahery indray tsika mbola mifampivavaka indray tsika ary tena hoe voninahitry ny anarana izany Jehovah Andriamanitra rainao misaotra anao indray zay eto amin'ity toerana ity manome voninahitra anao zay Jehovah hoe ianao le Andriamanitry ny lanitra ianao le tompony hery sy ny fanapahana rehetra miondrika eto anatrehanao zay Jehovah Andriamanitra raindray amin'izao fotoana izao na aiza misy ny tsirairay avy mety vao maraina izao any mety alina mety arivariva mety atoandro tsy fantatro fa ianao tompo mahafantatra ny ao ambony tsirairay avy mahafantatra misy ny tsirairay avy izay kosa isaotra anao zay anome voninahitra anao zay satria ny fahasoavanao sy ny famindramponao Andriamanitra no mbola mato izao anay indray mbola fanay manana fotoana miaraka eto mbola miaraka mifampivavaka eto mbola feno hery sy tanjaka sy fahasalamana mbola velona trapamonjeny ianao niaro anay tamin'ny fandriky ny mpiazy tamin'ny loza mety be da be ny loza mety tsy fantatray akory fa ianao no miaro anay ny volonelanao no manarona anay dia tsisy nakasika anay re misaotra anao zay Andriamanitra satria tsy navelanao tanteraka taminay ny sitrapony fahavalonay misaotra anao zay Andriamanitra fa mbola notahinao mbola manana fifaliana mbola manana hery mety misy ao anatin'ny tsy fahasalamana mety misy ao anatin'ny ady ao anatin'ny olana mangotraka ao anatin'ny ady-tsay kanefa tompo mbola tianao zay dia omenao an'izao fotoana izao indray afanay mifampivavaka eto mba ho sitrana androany dia misaotra anao zay ny amin'ny fotoana rehetra misaotra anao zay ny amin'ny fitaovana misaotra anao zay ny amin'ny connexion misaotra anao zay no nierinao fanamasina zay miasa eto satria ozy izy ianao hoe naizanaiza ivoriany rona telo amin'ny anaranao Jesosy dia ovoany ianao efa feno fepetra Jesosy eto ianao amin'izao fotoana izao manatrika anay tsirairay avy ianao dia aoka tompony ranao anadio anay analandreo karazana sarina rehetra amin'ny anaranao Jesosy ny amatoranay andreo fanapitroka rapitroka epitroka vavaka rehetra amin'ny anaranao Jesosy ny amin'ny teny sandravanay andreo karazana loto rehetra ireo karazana onde negativa rehetra fandroany Jehovah aoka ny ranao anadio apio mananay tsirairay avy
anananay fo tena mangetaeta anao indray androany, tena hitady anao indray androany, fa mila anao zay Jesosy, mila fanafana avy aminao zay, mila ny herinao zay hiasa fenao tsy anatinay indray ao anatin'izao fotoana izao mba tena hoe atsapana izany hoe fifaliana sy firavoravona, izany hoe taolana vakivakinao, izany hoe ny famonjena mahery avy amin'ny sandrinao zany, mila an'izany zay Jesosy, be da be ny zavatra misy mitranga eto amin'izao tontolo izao ty, kanefa matoky anao zay, ianao lefa naharesy amin'izao tontolo izao, rehefa ianao momba anay dia tsisy atoitra anay zany, koa dia misy sandrata-fendray anao androany, fa vonaitry ny anaranao ny zavatra rehetra androany, apetrako ampelantaninao ny fitaovana, apetrako ampelantaninao ny fahafahany tsirairay avy Jesosy, ianao ny andamina, mety misy mbola any an-dalana, mety misy any mbola any amin'ny toeram-piasana, mety misy mbola sahirana manao zavatra, fa ianao ny andamina ny zavatra rehetra Tompo, mba hahafanay tena hoe matsapa ny fanatrehanao dia ampifatoy ampitombenao aminao ny fanahinay Jehovah, amin'ny anaranao Jesosy ny angatana izany vavaka izany, amen. Mbola mamerina fiarabana ho antsika zay hoe zay vao niditra tao anatin'ity fandaharana ity, manonona fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy indray tena faly dia faly ny tenako tafaraka amintsika androany ary tena hoe voninahitra ny Tompo, misaotra ny amin'ny fanohanana, ny amin'ny fifampitondranam-bavaka satria dia tena tsy mora ny fanaovana ny fandaharana, indrindra ao anatin'ny fotoana efa tena hoe sahiran-kerana amin'ny fanombohan'ny asa, fa tena misaotra ny amintsika izay mifampitondram-bavaka ao anatin'izany dia Tompo Jesosy ange hamaly fity ho antsika tsirairay avy. Androany tsika araka ny efa niteneniko tamin'ny farany, satria tamin'ny efa elaela tamin'ny faraparan'ny volana tamin'ny 27 août tsika no nisy fandaharana farany, dia tamin'izay no niteny hoe mbola hitoy tsika ao anatin'ity vavaka matanjaka ty resaka amin'ny tolony ady ara-panahy ity, dia androany tsika mbola anohy an'izay, mbola hiditra ao anatiny anohy an'izay loha hevitra izay efa nijerevantsika tamin'iny hoe fampianarana ady amin'ny tontolo ara-panahy sy ny vavaka matanjaka mamotika ny fahavalo. Raha veritsika vetivety dia tamin'izay tsika nijery hoe mila mianatra tsara tsika, tsy maintsy mianatra tsara tsika vao afaka miditra ao anatina combat spirituel. Ny combat spirituel na ny ady amin'ny tontolo ara-panahy dia tsy kilalao, tsy andrakandramana, tsy azo sangisangina, fa mila tena mianatra tsara tsika, mila mianatra tenin'Andriamanitra tsika, mila mianatra amin'ny alalan'ireny mpanompon'Andriamanitra be da be reny tsika. Dia ankoatr'izay dia nijery koa tsika hoe mila bien entouré tsika, izany hoe mila hodidinin'ny olona marina tsika, mila manana olona izany hoe mampahery atsika afaka ataontsika ho modely, tena hoe manohana atsika foana ireny olona ireny ao anatin'ny ady izay atrehantsika, satria tsy moramora ny ady amin'ny tontolo ara-panahy, ka raha tsy tena manana olona tena matanjaka tsika, manohana atsika, mifampivavaka miaraka amintsika, dia manjary mora reraka tsika. Dia fahatelo efa nijerevantsika koa dia hoe mila mahay miaino ny feon'Andriamanitra tsika, misy consigne foana, misy tolotsaina foana omen'Andriamanitra, tahaka ny Davida zao, isaky ny andeha niafika amin'ny fahavalo Davida dia miteny hoe manontany an'Andriamanitra ahoana ny ataoko, ho asiako ve le jirika, ho enjehako ve ny fahavalo, dia miteny foana Andriamanitra hoe mandana enjeo, na hoe aza mandeha, na hoe tsy zany ny ataonao fa hodidinao avy aty aoriana izy. Misy consigne ohatr'izay foana ataon'Andriamanitra amintsika rehefa misy ady atrehantsika, dia arakaraka ny fahaizantsika miaino an'Andriamanitra, fa rehefa tena mahay miaino an'Andriamanitra tsika dia tsy ho diso lalan'izany mihitsy tsika, fa tsy maintsy mandresy, satria Andriamanitra no manolo-tsaina atsika ary izy no mamoaka atsika ao anatin'ny fandresena rehefa tena mankatoa azy tsika. Mbola hitohy ao anatin'ireo lohahevitra momba n'ity fampianarana ity tsika hozy izy ateo satria betsaka, tena betsaka ao anatin'ny vanim-potoana ny andro farantsika mandrofitsy Satana, ny mpanompon'ny Satana dia miezaka manao izay hampahory sy ampijaly ny zanak'Andriamanitra. Ny zavatra tena tsy tian'ny Satana dia hahitany zanak'Andriamanitra miaina finaritra ety ambany masoandro,
kanefa n'izay ny tena programan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra. Dia Satana miezaka tena hoe manala an'le fiadanam-po aty anatintsika, manala an'le fifaliana, manao ny zavatra rehetra ahatonga ny zanak'Andriamanitra tena hoe ory sy manjenjena ety ambany masoandro aty, ary ataon'izay tonga ny zanak'Andriamanitra tena hoe ho voageja sy ho tratry ny fandriky ny fahavalo. Noho izany satria be da be tsika na dia ataoko hoe tsy miditra mivantana ao anatin'ny fandaharana ohatr'izao ary dia be da be amintsika no mifandray amiko ao anatin'ireny ina moa message privé reny tena hoe mitaraina ny amin'ny fanafian'ny fahavalo ny amin'ny zavatra misy dia mifampitondram-bavaka. Dia eo amin'ny mahatonga hoe tena mbola ilaitsika ty ary mila ataontsika mafimafy ty, satria tsika mihitsy mila tsy manaiky tsony, tsika mihitsy mila tena hoe leo an'le situation, le toe-javatra misy dia tena hoe vavaka tena tsy manaiky. Zay zany no zavatra tena tanjony ty fandaharantsika androany ty. Ny tiako amariana, ary tena mila fitandremana be dia be zao ny vavaka fanafahana, ny vavaka ao anatiny ady tontolo ara-panahy dia tsy azo sangisangiana. Tena vavaka tsy azo sangisangiana, tena vavaka mahery satria manozongozona tontolony losifera sy ofironganytsika rehefa manao vavaka tahak'izao. Dia za eto dia efa tena miteny ianao teny voalohany, raha olona mbola tsy tena vonona hiala amin'ny ratsy fanao ianao, raha olona mbola tenao kitoto fivavahana ianao, raha mbola olona ao anaty fitsalasalana ianao, aza miaino akory an'ity fandaharan'ity, tonga dia avy ianao dia hialjanona. Fa za miteny fa ny vavaka fanafahana, ny ady amin'ny tontolo ara-panahy tahak'izao tsy mba azo atao sangisangy, satria tena manakorotana ambony ambany tontolon'ny losiferintsika. Ary ny afantaranao fa mandaitra ty vavaka ataontsika androany ty, anomboka nofo ratsy ianao raha alina, manomboka misy zavatra mitranga, fa aza taitra ianao fa tianozongozona anao izy, fa ifikiry Jesosy, fa tadijio ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona le hoe Jesosy ny vavaka ho amin'ny mpianatra, dia hoe tsy ny analana ho azy amin'izao tontolo izao fa ny arovana ho azy amin'ny ratsy. Jesosy mihitsy ny mivavaka antsika mba hiarovan'Andriamanitra antsika amin'ny ratsy. Noho izany lehibe ny momba antsika no momba an'izao tontolo izao. Aza miemotra zany ianao hoe misy zavatra kely mody contre-attaque kely dia emotra ianao, fa toy izy hatramin'ny farany aza manaiky mandra-pahapotika tanteraka an'ireo, aza manaiky ahozongozona. Ny anazy zany tena tenena dikan'izany mila olona tena vonontsika, mila olona tena tapa-kevitra tanteraka tsika handany ratsy sy momba azy rehetra rehefa tena hiditra ao anatiny atao hoe combat spirituel. Fa raha vao tsy zany dia tena potika tsika raha vao manao sangisangy ny atao hoe vavaka fanafahana, potika tsika raha vao manao sangisangy ny atao hoe combat spirituel. Dia zany koa mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra indraindray be da be ny mpanompon'Andriamanitra lasa victime, satria le olona be da be entina mbavaka raha vao tsy mihazona tsara dia ny fanahy ratsy izay mamafika an'ireny olona ireny lasa tezitra manafika an'le mpanompon'Andriamanitra, satria ohatrany hoe izy ary mbola tsy te hisaraka aminay fa ianao no miseho mandrokandrokanay eo. Zay mahatonga na hoe mila olona tena vonona, mila olona tena tapa-kevitra, mila olona tena hoe vonona tena hoe tsy hiemotra ary tsy hanaiky hatramin'ny farany rehefa miditra ao anatiny combat spirituel tahak'izao. Zay angamba ny fanamariana, hiditra tsika ao anatiny teboka vitsy dia vitsy hojerevantsika fohifohy alohany hidirantsika ao anatina vavaka. Reo toe-teboka anankitelo hojerevantsika androany dia hoe ohatry ny ahoana ny toe-po voalohany indrindra, toe-po ohatry ny ahoana ny tokony lasa aloha fa ohatrany tsy mety mahazo aina mihitsy amin'le plasiko ohatra misy zavatra tsy mety. Toe-po tahaka ny ahoana no tokony ataontsika
rehefa miatrika atytsika rehefa miatrika aty ianao a za manoro hevitra anao moramora anazavakazo de zao rehefa sendra ady ianao mety aretina io mety olana ao atokantrano io mety resaka araboly io mety tsy fantatro na inona ady atreanao zao aloha ny taditsio ny ady rehetra zay atreanao amin'ny tontolo hitamaso de nanomboka tany amin'ny tontolo ara-panahy daholo io ny zavatra rehetra de any amin'ny tontolo ara-panahy daholo ny fetomboana io ary aveo izy voatateraka amin'ny hitamaso de noho izany a rehefa misy ady atreanao de za androany manintona ny sainao aza maika ianao ny tady vahaolana amin'ny aranofo marary ianao de azakazaka amonjy dokotera fa mila miato alohatsika mila mivavaka tsika mila manontany hevitra Andriamanitra tsika araka an'le teneniko teo maka-consigne fa indrindra ny toe-po mila ananatsika de zao mila manana toe-po misisika tsika mila manana toe-po tena hoe mitady an'Andriamanitra ary tsy manana fa tsy Andriamanitra sisa ny vahaolana taka ny olona anankiray efa ilentika ao anatin'ny rano ny olona anankiray rehefa dobo anatin'ny rano efa misepotra izy de izy tsy mijery tsony hoe iza ty sarangotoka eto akaiko ty fa na de zazakely vo 5 taona na efa taona ary io nefa n'izy olona be 20 kilao fa hitambesarana iny satria mainy ainy mila manana toe-po tahaka izany tsika misarangotra amin'i Jesosy na inona zava-misy aza merikerika ianao hoe za manana dadato ohatra zao mamanay ohatra zao andeha aria aoka ianao mba tonga anao tsy ho lany andro ry havana de ny voalohany vo mitranga ny olana tonga de mitodianao amin'i Jesosy indraindray mavoan'ny olona efa tapitra amidy ny omby amidy ny tambany tsabona efa teneny hoe andao hivavaka za zao de malahelo mihitsy fa nisy olona tratran'izay voakavo aingana vo ny vavana izy ny kibony cimenté tena ohatran'ireny zavatra cimenté ohatran'ny beton reny de tena tratra daholo voakaniny tio a toerana ohatra zao nazahoanao an'ity misy olona tonga de hita naseho ny fanamasiny tena marina zany vo ny vavana tonga de nalefaka mbola mila tohizana io a satria ny olona tsy maintsy anamafy ny zavatra ataony fa tsy hipetrapetraka fotsiny satria fototra any aminy eo nanomboka teo indray de variana ry zareo miantso ao manahoana ahoana nareo ve nao akaty sa zany hoany za ndray ny ampahereziny za matahotra ianao a za ve moa atahotra za ndray ny ampaherezina de gaga fa miantso any 3 andro misesy de io zany lamina angambany zany fa toa tsy taitra mihitsy le olona aveo maheno hoe maty le olona fa maninona fa ahoana ka zareo tsy mety hoe aleo tsy vavana ozy le fianakaviana sasany fa aleo entina dokotera nefa marina mihitsy ny tenao tsisy ny scanner ny échographie tsy mahita ninina momba izy zany efa mitena anareo fa resaka tontolo ara-panahy io e atonga atsika tsy lany andro ry havana amin'ny voalohany de ny voalohany misy zavatra hafa misy zavatra tsy milamina tonga de any amin'i Jesosy ianao manatona aoka ianao anana fahaterena anana toe-po misisika tena hoe tady an'Andriamanitra atao voatra n'olona tsy manam-bola atao voatra n'olona tsy manana nizaniza ny tenaina tsony ianao afa-tsy Jesosy zany ny tena vavaka efikasy zany mahatonga dinio ange tsika reo efa samy nanana zavatra naporotra tsika fa tamin'ny fotoana tena porotra mafy efa tsisy ninina azo natao tsika ny tady an'Andriamanitra ny vavaka fa jerevo nge fahaingana ny famalian'Andriamanitra ny vavaka tsika satria tena tamin'ny fotsika manontolo tsy ny zarazarana kany amin'ny rakody sy rabe sy ny ary ampiasana sy ny any amin'ny fianakaviana fa tena tonga de hoe Andriamanitra rery sisa tsy manana afa-tsy Andriamanitra sisa zay toe-po zay ny tena mila ananatsika ary mila miezaka manana an'izany en permanence atsika raha hiditra ao anatina combat spirituel ka tena te hiainana fiainam-pandresena tsy merikerika fa tena hoe ao amin'i Jesosy de Jesosy no manokatra lalana Jesosy no mikasika fony olona Jesosy no manolo-tsaina ny amin'izay ataonao rehefa feo faharoa de zao mila mandino tena lalantsika mandino teny tsika alohan'ny hiditra ao anatina combat spirituel tsika sy tsika tsy hoe lenao avy any amin'ny lontonao rehetrarehetra avy ny adiny famaly aman'olona ry
dia ianao tonga dia miala amin'ny anarany zao sy miala alainy devolom-paraka eo. Mila mandiny tenitsika ohatry ny ahoantsika. Mila mahay mihaikeliko tsika, mihaiko fahotana, jerena daholo miararakaraka fitariany fanamasina, inona mampetipetina atsika, inona ireo zavatra nafany Satana miapanga atsika, inona daholo ireo karazana mandoto atsika. Dia rehefa vitany amin'ny tenatsika dia za koa mampianatra anao androany fa ny akamaroany ny afany Satana miapanga atsika, akoatra n'izay eloka izay nataotsika dia ny eloko ny ray aman-drenitsika sy ny razambe atsika. Misy zavatra nataondreo, ny fianakaviantsika, ny namana mantsakaiza, ny olona manodidina atsika, ary indrindra ny fahavalontsika sy ny fahavalon'ny ray aman-drenitsika. Reo point reo mila dinianao. Inona ny tenin'ny fanaovana, inona ny pratika misy eo amin'ny fianakavianao, ohatry ny ahoana ny toetrany ray aman-drenao, inona ny zavatra nisy teo amin'ny tantarany razambe anareo, mila ifonanao reny, mila dinianao amin'ny atsipiriany reny raha tehitra lalina ao anatina combat spirituel atsika ka tena te handresy. Ny fahavalo dia tena tsy mamela. Jereo tsara fa misy fotoana atsika mandreny ray aman-drenitsika miady mifamaly aman'olona, fa le adiny zareo tsy mijanona eo fa voatonontonona hatramin'ny zanaka sy ny taranaka rehefa avy eo. Reny zavatra reny mila diniatsika daholo. Tena ngatao ny fanamasina ampatsiahanao, inona ny zavatra nisy, inona ny teny ny fanozonana, inona ny teny ratsy ny fanaovana tamin'izany. Indraindray ny zavatra ohatr'izany mamatotra atsika. Indraindray misy zavatra tena hoe ataony manodidina atsika. Mety mbola misy mpanompon'ny Satana amin'ireo manodidina atsika ireo, manolotra momba atsika isan'alina eo am-pelantanan'ny Satana. Dia ianao anatina problème be fa misavovona be, nefa tsy te hifantoko, tsy hanana fahaterena hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra tena miteny eo amin'ny Jeremia 7:20 hoe ary antso ahy ianareo dia andesy hivavaka amiko dia ho hitanareo raha katsanareo amin'ny fonareo rehetra. Raha voakatsana amin'ny fo rehetra zany Andriamanitra dia tena hitantsika foana izy. Fa mavoantsika indraindray efa manana problème, mbola le tantara ny antsony rakoto sy rabe hitantaran'le problème mamaika atsika, variana eo amin'ny réseaux sociaux, tsy tena mifantoka. Fa za miteny anao, raha hiditra ao anatina ady amin'ny tontolo ara-panatsika, mila mampangina ny tabataba rehetra, milamise déconnecté amin'ny tontolo izay mitondra fanelingelena sy tsy fifantohana rehetra. Mila tady an'Andriamanitra tsika amin'ny fotsika, mandiny tenitsika. Ary ny fahatelo farany dia zao, rehefa vita ny fandinian-tena dia mila manao vavaka manohitra ireo asan'ny fahavalo izay mangetsitsika ireo. Tady io fa Andriamanitra miteny hoe tsy sitrakan'Andriamanitra ny ampalahelo na ampahoro ny zanak'olombelona. Andriamanitra miteny hoe toero ny devolon'ny fahavalonareo dia handositra anareo izy. Dikan'izany izay zavatra tsapanao fa tsy asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, mila toerinao ireo, tsy sentiment, tsy mitsitsitsitsy, mila lavinao dia mila toerinao, mila jerevanao foana le izy. Ary raha te handresitsika ny point anankiray tena teneko farany dia zao, raha tena te handresitsika ao anatin'ny combat spirituel, ao anatin'ny ady amin'ny tontolo ara-panahy dia zao ny tady, tsy mety zany raha vavaka tsotra fotsiny ny ampiasainao, vavaka tsotra ohatry ny mahazatra anao ny ampiasainao. Tsy mety zany raha ianao rery ny ady amin'ireo amin'ny tontolo ara-panahy. Fa mila miara-miasa amin'ireo zavaboary izay nataon'Andriamanitra ianao. Ampiasainao ireo fitaovana ireo ao anatin'ny combat spirituel.
raha te andresy ianao miatrika ny ady amin'ny tontolo ara-panahy de mila mampiasa ny zavaboary zay nataon'Andriamanitra ianao satria Andriamanitra ny teny hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra de zay natsoina araka ny anarany fa Satana sy ny mpanompony koa de tena nangala takan'izany ny zavatra rehetra miara-miasa apotika anao zay tian'Andriamanitra zay natsoin'Andriamanitra araka ny anarany. Zany mahatonga hoe amin'ny 12 alina ianao maheno fofona varomanitra, maheno fofona ohatrany hoe kabone masisy be, maheno fofona ohatrany faty. Alefany amin'ny alalan'ny fofona ny ataky. Any amin'ny alalan'ny nofy, manofy ianao misy mamindrona, manofy ianao matao opération, manofy ianao hoe manina moa misy mametraka zavatra eo amin'ny vatanao. Manofy ianao mihinan-kanina. Zavatra élément naturel daholo reny zavatra ampiasainy zareo, ampiasainy rivotra, ampiasainy masoandro. Misy olona ne vao miposaka za zao ny ainan'izany tamin'ny tany Majunga fanono taty aoriana vao tsapa vao miposaka masoandro de marary ny andohako mandra-pilentika an'io tao anatin'ny 4 volana tena migraine be manaintaina be mihitsy fa tambola za moa mbola mivavaka tsotra hozy izy le fiteny hoe mivavaka ihany mafana fony amin'ny fifoazana sy ny sisa mandeasa fampahirezana fa tsisy tena fampianarana fakona tsapa hoe en votement sy d'envoûtement ny aretin'andoha fa namanarina fa rehefa tatia tena nandala de fantatra le izy ary tena tsy nakasika atsony le izy voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny fahavalo de mampiasa ny zavaboary, mampiasa olona fanahirana na reny voalavo totozy reny ary de hivita ny rana miditra amin'ny tokantranonao mitondra fampitena sy faravanao anao. Anisan'izany ny kadradraka, ny lalitra, ny moka. Fa tsika zanak'Andriamanitra variana. Fa za miteny ianao, raha te handresy ianao ao anatin'ny combat spirituel, mila mampiasa ny élément naturel ianao. Jereo tsara ange Josoa Josoa rehefa niatrika ady ny zanak'Israely de nieritreritra reo fahavalo hoe vahiny reo fa zao fotsiny reo mahery satria mazava ny andro fa aleo fa rehefa maizina vahiny reo izy de ho resitsika reo fa natakatra an'izany Josoa tonga de niteneny ny masoandro ry masoandro mijanona ao amin'ny Josoa 10:12 ny janona ny masoandro nandritra ny adiny 10 ary tsy nitsatra ry aja ratsy lesin'ny zanak'Israely daholo ny fahavalo. Ezekiel 7:7 ny 7. Andriamanitra tena miteny mihitsy hoe teneno an'izao izy hoe manatona avy amin'ny rivotra 4 ary fofonaina ka tsotsofy ireo vovony ireo mba ho velona. Élément naturel ny rivotra 4 ny lanitra. Io rivotra 4 io le mitondra papelika tany amin'ny tany efitra. Rehefa mila famonjena ianao, rehefa ao anatin'ny ady ianao, atsoa io. Be da be ny fitaovam-piadiana voalaza atao anaty baiboly. Ao amin'ny Apokalipsy 12:15 zao. Rehefa tezitra amin'isy an'le tantara hoe tezitra le dragona nanenjika an'le vehivavy de rehefa tezitra izy de namoaka rano avy amin'ny vavany taka ny rika izy nanenjika an'le vehivavy fa ny vava nisokatra ny tany amonjin-dravavy nisokatra ny tany de mitelona an'le rika de jereo koa io tantara io efa nisy tany tamin'ny andron'ny zanak'Israely tany amin'ny Toby tamin'ny fotoana tany amin'ny niaraka tamin'ny Mosesy le olona zay nitahiry zava-boahozina fa nisokatra ny tany de nitelona andreo azonao ampiasaina zany misokatra ny tany de nitelona andreo ohatra na tena zaraiko aminareo fa misy fotoana rehefa mitomany valala be reo alika reo misy tena elona mitsy misy fanahy mandalo ato ambadika anay ato mandalo avy ato de asehony tompana mihitsy hoe ohatry ny ahoana moa mipoziny zareo mandalo avy ato fa tonga de miteny amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny tany de mitelona anareo fa na le alika ohatry ny reny tonga de nikendaina reny tonga de nigorodana any daholo izy rehetrarehetra mihidy ao tonga de tampona na ny alika ary tsy miteny intsony
fa tsika zany raha vao manao vavaka marefirefo manao vavaka mangingina raha vao tsy tena miatra amin'ny endreo fahavalo zay fototry ny fahorianao reo ny vavaka ataonao dia ataony fanao ataony fafinaretana mampahory anao isan'andro fa za miteny anao aza melany zany aza mitsitsitsy aza sina sentiment zany mba ahafantarany fa Andriamanitra tsy azo vazozina ny Andriamanitra ao mba ahafantarany hoe tena anak'Andriamason'Andriamanitra ianao ka rehefa mikitikitika anao izy dia mikitikitika ny anak'Andriamason'Andriamanitra ary lehibe zany anak'Andriamason'Andriamanitra zany enao raha olombelona tsika raha olombelona manana réflexe ninona loza manatona an'ity maso ty tonga dia mikipy ny volomaso miaro an'io anak'Andriamaso io dia ohatra ny ahoana zany volomason'Andriamanitra zany raha zay fotsiny miaro anao amin'ireo fahavalonao tady ikitikitika ny anak'Andriamason'ireo aoka tena ho takatra ao zany androany aoka ianao tena tsy anaiky aoka tena ho tsapanao fa lehibe ny Andriamanitra ao ary tsy azo vazivazena minao fa azontsika ny tiako lazaina tsy fampianarana lava fa fohy fa hiditra ao anatin'ny vavaka avetransika hiditra ao anatin'ny vavaka tsika amin'izao fotoana izao ary tena mitaonanao andao tsika hiara hivavaka andao tsika tsy anaiky andao tsika lozongozona motrika andrava asan'ny fahavalo eo amin'ny fiainantsika zay rehetra nangejatsika zay rehetra namatotra tsika mila miteny mihitsy ianao hoe za ndray tsy mitovy amin'ny ray aman-dreniko zany za tsy mitovy amin'ny ray zambeako zany za tsy mitovy amin'ny mpiray-tam-po amiko zany za hafa mihitsy satria Andriamanitra velany atao anatiko za tsy azonareo atao tahaka ny nanaovanareo andreny zany mila ferme tsara ianao mila entitra tsara ianao atonga leo tsy kitikitika anao tsony ampy zay ry havana ampy zay tsy haiko loha ianareo fa za tena matsapy hoe ampy zay za tsy manaiky tsony tena be ny fahoriana lalovako za tsy miteny hoe nenamy be indrindra samy manana ny adina tritsikitsika fa za miteny ampy zay satria za koa manana fotoana toetra ohatrany hoe mangina ohatrany hoe mandefitra fa tsy mampahomby reny ndraindray misy fotoana ilana ndray fa ao anatina combat spirituel tsy misy fandeferany zany tsy misy fandeferany zany tsy mitsitsitsy ny fahavalo zany reo mamotrika anao reo mandrava anao tsy mitsitsitsy ary za tena mampirisika mivavaka aza mitsatra aza melana averimbereno maraina atoandro arivo isan'ora avereno aza vela raha tsy mitsara aza vela raha tsy afaka tanteraka mombana mandra-paovintsika ianao iainao anatina fahoriana mandra-paovintsika zay fiainana tsitsiny any tereny ainatsika mila tonga sainatsika ry havana mila mandatra amin'ny farantsika ny asan'ny devoly amin'ny fiainatsika zay no ela fa andaotsika hiditra ao anatin'ny vavaka manasanao hiditra ao anatin'ny vavaka amin'izao fotoana izao aokatsika tena hifantoka aokatsika tena hoe anao an'le vavaka amin'ny fotsika tanteraka mba ahafahantsika tena hoe miditra ao fiainam-pandresena ao aorianan'izao vavaka izao misotranao zay Andriamanitra ny amin'ny fotoana rehetra zay nahafahanay ny fampizara sy ny fampahery tao anatiny tapany voalohany misotra tompo satria ianao tokoa dia tena miteny hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy dia misotra fa mbola mampianatra anay indray ianao androany ary ny tena isaoranay ny anaranao Andriamanitra dia ny fitiavanao anay araky ny soratanao amin'ny salamo favalo hoe inona moa ny zanak'olombelona no ahatsiarovanao azy fa nataonao ambany kelon'ny Andriamanitra izy ary nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao ary ny zavatra rehetra dia nataonao ambany tongotray zany Andriamanitra ao mahatonga anay miankohaka eto anatrehanao amin'izao fotoana izao satria ianao ihany no Andriamanitra ny Andriamanitra ianao rery ihany no manafaka anay ianao no afaka manalana milongozy ny anjeranay ianao Andriamanitra no mahita ny atsipirian'ny fiainanay tsirairay avy zay rehetra mamatotra zay rehetra mampanaintaina zay rehetra mangenja zay rehetra mandratra ny fonay na navesatra anay na ndiso fanantenana androany zay Andriamanitra miondrika eto anatrehanao mangataka ny famindramponao ny amin'ireo vesatra rehetra ny anato fonay Jesosy
Mamindrafo aminay ianao. Mamindrafo ny am'ireo alahelinay, ny am'ireo fakamangidy, ny am'ireo teninandratra, ny am'ireo fatezerana miafina, ny endrika fiatsaram-belatsy, ny tsy fahamarinana rehetra. Mamindrafo Jesosy ny am'ireo fitondran-tena daladala rehetra. Na inona fahotanay, ninona fanemenay, ninona fantsoanay, ahafahan'ny fahavalo miampanganay. Mamindrafo aminay ianao androany. Mamindrafo aminay ianao Andriamanitra. Ny am'ireo loto rehetra, ny am'ireo teniteny foana rehetra izay tenenay, ny amin'ny tsy fahamarinana, ny amin'ny fankahalana, ny amin'ny lolo-posotro-po. Mahatonga anay tsaratsara olona, mahatonga anay anao tsinitsinina olona. Mamindrafo Jesosy ny amin'ny endrika fiavina vola, ny firehariana, fiheveran-tena ho zavatra. Mamindrafo aminay ianao. Mamindrafo Jesosy ny amin'izay rehetra mbola lolo-posotro-po any anatiny any, mahatonga anay anana problème amin'ny famelana heloka olona Jesosy. Mamindrafo aminay afao amin'ireny izay androany. Teo afaka izay Jesosy, ongoto izay rehetra alahelo, ongoto izay rehetra loto, ongoto ireo vesatra rehetra any anatin'ny fonay. Mety mangeja sy mamatitra anay, ireo tahotra sy fanahina rehetra, ireo fisentoana vokatry ny zavatra hita amin'ny masonay manodidina anay. Afao amin'ireny izay androany. Mamindrafo koa Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra hita amin'ny masonay, ny am'ireo teny rehetra izay heninay mampita zavatra hafahafa ty anatinay ty. Ifonanay tao anatrianao ireny androany. Mamindrafo aminay ianao. Aoka andranao anadio anay, aoka andranao hamotika sy andravan'ireo fisainana tsy mifanaraka amin'ny sitraponao rehetra, ireo fomba fihevitra rehetra izay mampivily anay aminao. Ongoto ireny Jesosy androany. Tsy ho ahy ireny depoteo sy ravao amin'ny ranao. Esory daholo ireo karazana fahazaran-dratsy mamatra, ireo kitoto sy tandrevaka rehetra. Mamindrafo aminay Jesosy. Mamindrafo ny am'ireo fiarahanay amin'ny olona mety tsy araka ny sitraponao, ireo olona izay mifanerasera mifampitakosokosona aminay. Mamindrafo Jesosy ny amin'ny heliko ireo ndray aman-dreninay, ny amin'ny heliko ireo razam-bianay, ny am'ireo manodidina na fianakaviana zany, na namana mantsakaiza, ny amin'ny fomba mampanao andreny olona reny, ny fahotan'ireny olona reny, fitondran-tena andreny olona reny, fahazaran-dratsy ndreny olona reny, mety mamatotra anay, ahafahan'ny satana miampanganay. Mamindrafo Jesosy ianao androany. Mamindrafo aminay Tompo ny amin'izay rehetra fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny raisinay. Fa misy fotoana izay misisika miaraka amin'olona, misisika manampy olona, misisika miditra any amin'ny fiainan'ny olona, nefa tsy ianao mampanao azy anay. Lasa midika izy ao anatin'ireny zay, lasa tratrany cafouillage spirituel ao anatin'ireny zay. Betabe Tompo ny antony mety ahafahan'ny satana mamatotra anay. Fa androany izay dia mifona eto anatrianao. Mamindrafo aminay ianao Andriamanitra, ny am'ireo olona izay manana alahelo aminay, ny am'ireo olona izay tezitra aminay, indrindra fa ireo fahavalonay, ireo fahavalon'ny ray aman-dreninay izay tsy mitsaritra ny manozona ny ray aman-dreninay sy ny taranana, izay tsy mitsaritra manenjika anay, izay tsy mitsaritra manao fomba rehetra amin'ny tena sy andravananay. Mamindrafo ianao Jehovah Tompo maro amin'ity anio ity. Mamindrafo Andriamanitra ninonareo fomba rehetra mampetipetina anay, mampisy hevitra mampisaraka anay aminao, na tenina matotra zany, na fomba mampanao zany, na zavatra tokony nataonay fa tsy vitanay, ny am'ireo trosy, ny am'ireo fikasana tsy tanteraka. Mamindrafo aminay ianao. Mamindrafo Andriamanitra ny am'ireo izay mbola tafalatsaka tao anatin'ireny endrika fijangajangana, ao anatin'ny tsy fahamarinana, ao anatin'ny vonona olona ny fitiavan-tena. Mamindrafo aminay Andriamanitra. Aoka andranao Jesosy anadio anay amin'izao fotoana izao.
diovy amin'ny ranao azy Jesosy aoka ny ranao anadio no famindramponao ny angatahako diovy amin'ny ranao tsirairay avy androany afao zay androany aoka ny ranao amafy reo karazana fomba rehetra na fansatanany apangana aoka ny ranao amafy andreo soratana ny didy rehetra zay miapangana aoka ny ranao amotika sy andrava andreo karazana didy amandalana zay ny fironina miampanganana any amin'ny tribunal satana afozindray zay androany tompo manomboka ny etapim-bokatra ny apaladia aoka ny ranao anavao anay aoka ny ranao anadio sy anamasina anay indray amin'izao fotoana izao mba ho marina eo anaty anao zay ka nininona teneninay ianao ny asa anatanteraka an'izany dia masino anao zay androany ary aoka ny erisotra ho fanamasinao tompo hiasa tsy anatinay indray anamasina anay anome ny erisotra tsy anatinay dia le hery tsy etoaina avy aminao fenonerinao indray zay fanamasina androany osory indray zay androany fanamasina anananay le fanamahery avy aminao le fanamahery avy aminao afanay manitsaka mena rana sy maingo afanay mandresy ny rehetra nanafahavalo mila ny herinao zay fanamasina androany atsangano ray zay nizaniza tao anatin'ny fakiviana Jesosy ifonaka tanatreanao zany nizaniza reo anatin'ny fiaveresakefitra teneny fa mbola misy fanantenana mbola afaka manova ny toe-javatra misy ianao ao anatin'izao ora sy sekondy zao fandroany Jehova aoka ny herinao miasa ny anatin'ny tsirairay avy satria hozy izy ianao hoe zay miandry an Jehova dia androso hery kosa aoka androso ny hery aty anatinay dia akatra tahaka ny voromahery zay androany satria ao aminao rery any nisy ny famonjenanay amasino zay fanamasina androany amasino ny toe-ponay sy ny toe-tsainay amasino ny toe-panahinay amasino ny fihevitra rehetra hatrany amin'ny fitadidianay amasino ny tenanay rehetra Jesosy ny tongotra amantananay diovy sy amasino amin'ny ranao amasino zay fanamasina androany mba afanay tena matsapa ny fanatrehanao Jesosy mba afanao tena miara-miasa aminay androany satria mila ny herinao zay androany le erisotra mahery avy aminao noentinay mandravarava ny asany deniny dia amin'ny anaranao zay Jesosy androany no famindramponao dia manafoana andreo fomba rehetra zay mety nanolorana anay teo ampelantanany satana mamindrafo Jesosy nininona reo karazana fifanarahana rehetra reo karazana alliance reo karazana pacte fifanarahana nataon'ireny ray aman-drenay sy ny razambenay nataondreo olona manodidinareo makasika anay Jesosy na inconsciemment zany na consciemment nentina nanolorana anay tsirairay avy deo ampelantanany satana anaovany sitrapony amin'ny fiainanay mahatonga fiainanay tahaka izao ao anatina fampitena ao anatina fanaintainana ao anatina tahotra ororo ao anatin'ny faravana fafambaraka ao anatina instabilité mamindrafo Jesosy androany aoka ny dranao anadio anay aoka ny dranao monto anay aoka le tananao mahery sy ny sandrinao no hanintsitrao androany amoka anay Jesosy fa mila anao zay androany mila famonjena feno avy aminao zay androany mila fanafana avy aminao zay androany amin'ny anaranao Jesosy no angatanay an'izany ka nininareo karazana valifatiny tsy tiako no ny asan'Andriamanitra zay ataonay no ny asan'Andriamanitra zay ataoko mpanomponao aty Jehova reo olona zay nanolo tena anompanao mitondram-bavaka olona matezitra ny fahavalo sitraponao no ataonay ianao no maniraka anay hoe ataovy mpianatra ho firenena rehetra mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra afaony mifatotra sitrany ny marara sitraponao Andriamanitra no ataonay ary ianao no ilanay fity noho izany amin'ny anaranao Jesosy mandity andreo fanapahamary faty rehetra zay tsy mahazo mikitikitiky anay zany nareo
fa zanak'Andriamanitra zay ny herin'Andriamanitra miasa aty anatinay dia zany Jesosy aty anatinay zany mahatonga nareo mandohalika ao anaty anay mandohalika nareo amin'ny anaran'i Jesosy tsisy majana eo alohanay izany intsony nareo manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy mahazo mikitikitiky anay noho ny valifaty noho ny zavatra rehetra zay avy any amin'ireo olona manodidina nanaovana ny asan'Andriamanitra ireo satria ny Andriamanitra tsy mifidy eo ny tahak'izao ihany no mila hivavahanareo noho izany sitrapon'Andriamanitra no ataonay dia izy ny tompo-teny farany amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy dia androany amin'ny anaranao Jesosy na inona ireo zavatra mamatotra anay tsirairay avy dia mandidy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivady ahoana ny fatotra rehetra zay namatorana anay any amin'ny tontolo ara-panahy n'aiza toerana nanagadrana anay avoay amin'ireny fananay Andriamanitra avoay amin'ireny ny fananay misy ny fanany sasany voahidy any anatin'ny fasana misy ny fanany sasany voahidy any amin'ny hôpitaly misy ny fanany sasany voahidy any anatin'ny tany any anatin'ny vato any anatin'ny hazo any anatin'ireny asitra reny isan-karazany reny androany Jehova aoka ny sandrinao mahery hanafaka anay n'aiza namatora ny fahavalonay ianao ny amoakany any anatin'ireny toeram-pigadrany reny amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy satria ny teninao ny marina hoe raha ianao zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa izay dia mandidy amin'ny anaranao zay Jesosy ny famerenana amin'ny laoniny tsy misy atakano zay rehetra momba anay ka nangalary ny fahavalo na inona fomba nafany nangaratra an'izany ninona ireo karazana fifanankalozana ireo karazana fifanarana natao mahakasika anay dia androany amin'ny anaranao mahery Jesosy Kristy laviko zany ary no famindramponao laviko zay rehetra natao amin'ny olona tsirairay avy androany amin'ny anaran'i Jesosy foana daholo reny amin'ny anaran'i Jesosy dia tononiko fa miverina amin'loha ny fiainanay manomboka miverina amin'loha indray ny fiainam-pananay ny fiainam-bavakay ny asa fanomponay ninona ireo sakana sy blokazy rehetra nataonareo tsy afanay manatanteraka ny fanompona an'Andriamanitra araka ny tokony izy dia tononiko fa foana zany mirodana daholo zany miala daholo ireo blokazy miala daholo ireo barrière miala daholo ireo sakana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ninona nataonareo eo amin'ny fiainatokantrano eo amin'ny fiainam-pitiavanay mahatonga ny mpivady tsy mifanarantsaina intsony mahatonga ny mpivady mianao anatina korotana tsy hanana fiaina filamina tononoko mirodana zany ravo zany amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra tsy nambolen'Andriamanitra nafafafinareo tao manomboka miongotra daholo miongotra any amin'ny fomam-panahy sainy tsirairay avy any ny anaran'i Jesosy fa ianao Andriamanitra ny anome fifaliana firaisan-tsaina indray anavao ny fifankatiavan'ny mpivady sy ny ankonana indray anao any amin'ny isan-tokantrano Jesosy satria eo anivon'ny firalahina nao fanao miasa mandrotsaka fitahina dia tanteraho amin'ny tsirairay avy indray zany avaozinay ny tsirairay avy amin'ny tian'io ty mba ahafahany mahita vonaitry ny anarana ninona ireo zavatra nataonareo amin'ny fahasalamanay ireo karazana alatra tova rehetra zay natao aminay any amin'ny tontolo ara-panahy na dia ataoko hoe misy efa tanteraka zany amin'ny tontolo hita maso misy olona voatery didina misy olona voatery alana tova misy olona tononoko foana daholo reny miverina fotoana rehetra zay nandraisana andreny fanapahan-kevitra reny tany amin'ny tontolo ara-panahy dia manafoana reny amin'ny anaran'i Jesosy dia tonoko amin'ny anaran'i Jesosy miverina amin'ny lohan'ny daholo ninona momba fahasalamana nangalarinareo ao ireo marary ny fo ao ireo miakatra tosi-dra ao ireo marary any anatin'ny tova tononoko miverina amin'ny lohany amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra nangalarinareo zay rehetra mpitenareo tononoko miverina amin'ny lohany milasa vaovao indray avaozina amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny ran'i Jesosy avaozina daholo ny zavatra rehetra amin'izao fotoana amin'ny anaran'i Jesosy ireo karazana sarona rehetra ireo karazana zavona rehetra ireo karazana fofona ireo karazana voaly ireo karazana blokazy rehetra zay ataonareo amin'ny fiainanay ataonareo amin'ny tontolo manodidina anay tononoko
ny afon'i Jehova manomboka milatsaka amin'ireny amin'izao fotoana izao, mandevina andreny amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo olona zay mahatsiaro ohatrany mavesabesatra, olona tena mahatsiaro ohatra voasakatsakana, mahatsiaro tsy manana fifandraisana maritra tsara amin'Andriamanitra, tsy tena connecté tsara amin'Andriamanitra, problème na connexion. Andriamanitra loko ny afon'i Jehova mirotsaka tahaka ny tany Sodoma sy Gomora, mandevina andreo karazana hery-maizina rehetra zay manaritra tsara amin'ny isan-tokantrano amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ireo karazana fanaratsy, ireo karazana hery-miody, ny asa famosaviana rehetra toloko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny sabatry Jehova zay mafy sady lehibe ny mahery, manenjika anao, manapakapaka anao, ry biby lava, ry mena rana hely, araka an'izay voasoratra amin'ny Isaia 7:20. Sabatry Jehova mamotipotika anao. Rehefa nandrano zazavavin-drano rehetra, mamatotra ny olona ao anatin'ny fahazaran-dratsy, ao anatin'ny korotana, mitondra fampahorinany amin'ny isan-tokantrano, mitondra fahantrano, mitondra aretina tsy azo trano. Androany sabatry Jehova mamely anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ry biby lava mandositra, ry dragona any an-dranomasina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, miantso ny varatry ny lanitra dia ny varatra afo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny boule de feu midina hatrany amin'ny fond marin any, mamotika sy mandrava ny tontolon'ny rano sy ny zazavavin-drano rehetra. Any amin'ny fond marin any, any amin'ny monde pandémonium any, amin'ny anaran'i Jesosy. Levina daholo rery-maizina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra mikitikitika momba anay, ireo toerana rehetra zay angejana momba ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy, mamotsitra andreny amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ny Andriamanitra dia miteny hoe te omena anay ny drakitra ny amin'ny maizina sy ny arenana fiainany amin'ny mangingina. Avoay daholo reny amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Avoay ireo karazana arenana fiainany amin'ny mangingina rehetra zay tokony anefa ngazanareo amin'ny anaranao Jesosy ny angatana izany. Mangataka izay tompo amin'ny anaranao, satria anao ny teny hoe ianao ny hamaly ny ratsy fanahy, tsisy fiadanana ho any ratsy fanahy. Jehova tanterao ny teninao arak'izay nosoratanao ao amin'ny Isaia 4:20, 7:20, hoe ho foananao ny ratsy fanahy, ataonao tany ho haolo fitoerany sokina ny tanànany, ary dia ho fafafandringarana izy, dia ho tsy tsarovana intsony nisy ny tanànany mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fafafandringarana Jehova mamafa ny ratsy fanahy rehetra zay fototry ny fahoriana tsirairay avy, zay rehetra manontona ny anaranay, zay rehetra tsy mamela anay ho tranquille amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo fototry ny fanaintainana, ny aretina rehetra, na veza na vaiza, androany amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny fafafandringarana Jehova amely andreny olona reny, aoka ny tornade de feu, ny tady afo amotsika ny isan-tokantranony any amin'ny tombony fahavalo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy maniraka andreo zava-boary rehetra zay amin'izao fotoana izao, ny aizina mitondra orory sy tahotra ho an'ny ratsy fanahy amin'ny anaran'i Jesosy, satria tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Mandra-pamitsorana zay rehetra momba anay Jesosy. Aoka ny alina hitondra orory sy tahotra ho azy, aoka ny andro, ny masoandro hitondra aretina ndomi-gaingaina ho azy. Aoka n'Andriamanitra isaky ny manonona ny anaranay reny olona reny, na mieritreritra anao zavatra hafa aminay dia hisy aretina ndomy vaivay ao aminy. Aoka ianao ny alongotra ny masoaran'ireo vava rehetra zay mibedibedy foana, manozona anay amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny tavanao anandrina andreny, ary ianao Andriamanitra ny ampiambo fahavalonay araka ny teninao, dia tanterao amin'ireny, tanterao amin'ireny, tanterao amin'ireny amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny amin'ny ran'i Jesosy. Zay tsy manaiky intsony, zay tsy manaiky intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha manatona anay, inana ny nofinay fahavalonay zay rahafilanay araka ny tenin'Andriamanitra voasoratra amin'ny salama, dia nareo ihany no lavo, ny tany dia misokatra mitelona anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mitelona anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Fitanareo fa tsy azo kasikasihan' izany zay ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Na firy ireo miara-mioko, ireo karazana complot sorcellerika rehetrarehetra, dia tononay fa ravo zany, satria Jehova Andriamanitray dia Andriamanitra lehibe, matsinitsina ny hevitry ny olona izy, ary mafoana fisaina ny firene samihafa. Dia tonoko fa foana sy rava daholo ireo karazana tsikombakomba rehetra zay nataonareo, ka na firy nareo miara-mioko,
dia tsy avy amin'Andriamanitra zany ozy izy ary nafirynareo miara-miko dia ataony miandany amiko amin'ny anaran'i Jesosy fa zay tsy mety miandany amiko amin'ny anaran'i Jesosy dia sabatra zao vao mamely mandringa anazy hatramin'ny farany ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta. Jehova tompo maro mangataka no famindram-pona ninareo matimaty eo fiainanay dia anao tahaka ny Ezekely zay androany Jesosy aoka ny rivotra efatry ny lanitra ao hitondra le fofonaina mahavelona hitondra fahavelomana indray ao fiainanay manomboka androany manomboka any amin'ny fiainam-panahinay zany any amin'ny fahasalamana any amin'ny fidiram-bola any amin'ny asa fivelomana any amin'ny tetikasa isan-karazana any amin'ny fiainatokantrano any amin'ny fiainam-pitiavana aoka ny rivotra efatry ny lanitra ao hitondra fofonaina mahavelona aoka ny rivotra efatry ny lanitra ao hipoaka n'izay rehetra mahakasika anay voagenja voafatotra ny ambadibadika any ny anaranao Jesosy ny angatahana an'izany ninona zavatra mahakasika anay reny voagenja amin'ny fahavalana ny ambadibadika any na aiza misy an'izany dia tahaka ny tsofanao amin'ny papelika tonga teo amin'ny zanak'Israely androany Jehova irao ny rivotra avy aminao dia ny rivotra efatry ny lanitra hitsoka ny reny dia lokalizenay isa-tokantrano reny reo anjara fitena sy fahasoavana rehetra reo anjara lova sy anjara voateny rehetra ny rariny rehetra tokony anay amin'ny anaranao Jesosy nangatahako an'izany amin'ny anaranao Jesosy zay manozona ny fahavalonay manozona mpanompon'ny satana rehetra zay mizirizary tsy mety mamojotra anay amin'ny anaran'i Jesosy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy mahazo mandeha tany zany nareo tsy mahazo mihinana sakafo asiana sira nandrahoana amin'ny afo zany nareo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta mandidiny zava-boary rehetra zay miara-miasa asoa miara-miasa mamotika ny fahavaloko nareo manomboka androany aoka nareo hiara-iasa amin'ny anaran'i Jesosy ny andiko an'izany miara-miasa amiko nareo mamotika ny fahavaloko amin'ny anaran'i Jesosy mba ho marina ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy ny zava-boary rehetra miara-miasa amiko mamotika ny fahavaloko mamotika ny fahavaloko mamotika ny fahavaloko zay rehetra fototry ny fahoriana tsy leray avy amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy mitsabo zany mandra-pamitsorana hatramin'izay fararay ventiny momba anay ny anaran'i Jesosy nizaniza nangalatra nizaniza ny ziriziry niza ny teny hoe tsy hamotsitra mandra-pahafatiny dia avy aloha izy ho faty aoka izy Jesosy ho faty rehefa olona tsy ova fa zay mila miditra ao anatin'ny anjara voatendrinay zay mila miditra ao anatin'le fiainana be deabe zay manonao anay zay ary zay tsy anaiky tsony ny ratsy fanahy no hibaiko sy tompo-teny farany amin'ny fiainanay aringano reny araka ny tenao aoka ho aringanao reny mba hafantarana fa Andriamanitra lehibe Andriamanitra tsy azo vazivazinana ny angatahanay Jesosy aoka ny fananao toetra tsy anatina mandrakarivo aoka izay Andriamanitra tsy ho kivikivy ampaherezy ny olona ao Andriamanitra fa Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra tompony teny farany ianao Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana ianao mahay manao ny zavatra rehetra ianao androany Jehova amin'ny anaran'i Jesosy aoka ianao ny amerina andrariny rehetra tokony anay ary na iza ny fahavalo ny mpanompon'ny satana ny mpamosavy ny mpisikidi ny mpanao mazy mbola mikasanao zavatra anay amin'ny tsy alatsy hozolona tsy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy reo karazana infiltration satanika rehetra amin'ireo comptenay amin'ireo réseaux sociaux reo hozolona amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambininy hozolona amin'ny anaran'i Jesosy ny asandreo ny fivorindreo tsy vaniny zany amin'ny anaran'i Jesosy arodany amin'ny anaran'i Jesosy ny altara rehetra zay na ny tonotonona momba anay tonoko ny afon'i Jehova milatsaka ny amin'ny altara rehetra dia mirodana may potika sy rava ny altaran'ny satana rehetra zay nanaovana zavatra makasika anay tsirairay avy reo tsy ambininy reny ravy reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta tononoko fa tsy tonga any amin'ny toeram-pivoriana amin'ny mpamosavy rehetra zay metretranao zavatra aminay rehetra manomboka androany asika tomboka sy androany Jesosy zany hozonoko moyen de transport nareo accidenté reo karazana moyen de transport mystika rehetrarehetra zay ampiasainareo
accidenté zany na hélicoptère zany na avion mystique na inona neny oentanareo mamonjy andre fivorina isakala reny ozoniko accidenté amin'ny anaran'i Jesosy accidenté amin'ny anaran'i Jesosy accidenté amin'ny anaran'i Jesosy de maratra tsy tafatsangana ntsony any ambony fandrinareo nareo amin'ny anaran'i Jesosy mandra-pamitsoana anareo fiainanay fa zay tsy manaiky tsony zay tsy manaiky zany tsony amin'ny anaran'i Jesosy tena teneny mihitsy zany riavana zay tsy manaiky zany tsony ampizay avereno am'lohany fiainako avereno am'lohany fiainako za de tsy maintsy matateraka mission tian'Andriamanitra ataoko eto ambony tany za tsy maintsy matateraka nisany androko amin'ny anaran'i Jesosy za tsy ho fatifaty foana zany niza taminareo nikendry afaty miandry ny afatesako miandry ny apitehako ny aravako de tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ary asiko tomboka asiany rano Jesosy ianareo no maty ianareo no potsika ianareo no rava eo amin'ny toerako araka an'izay toe-javatra nikendrenareo tanteraka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy za tena miteny anareo ry havana raha voatsotra zany nataonareo tsy avelan'ireo zany nareo raha vo tsy ataonareo ohatr' zany io tsy avelan'izany ianao lefa manao vavaka ohatr'izao de misy any anatin'ny nofo tonga zay nge tsy ao anatiny iny misy ao anatin'ny nofo tonga mifony ataovy nge ivavaka eo hoe manomboka hitanao daholo le olona misy tonga ao anatin'ny nofo manatitra zavatra ty nenay ty le zavatra anao iny tonga manatitra vola any amonde spirituel ny zavatra rehetra rehefa asa varina ianao ao anatin'ny vavaka ihany sika fa izoroko vavolombelona zavatra voanitranga tamiko andromany ty efa nanomana directa efa elaela fa tsy mety tafanao an'izy mihitsy satria ao anatin'ny tena hoe sahirana tena tototra amin'ny fotoanako de tamin'ny alina rehefa avy nanao publication zatra de nijery an'le ana tamin'ny TikTok de nisy hoe olona hoe manaraka ana de jerevako izy aty de hoe suivre en retour de nijerevako le izy tena mpanompo ny satana be tena le manao rituel be manao sorona manao inare toy izy hoe olona ohatr' zao hoe Jesosy ke manaraka ana tena misy infiltration satanika zany atao anatin'ny TikTok te de gaga de foana de tiako supprimer le izy ke tsy mety hoe alana tsy ho namako de tao anatin'izay tonga de tapaka ny connexionko de zany eritretra hoe lany connexionko de navelako de nivavaka de natory de namotika an'ireny zavatra rehetra hitako sy zay mety ataony makasika fa ny foa tamin'ny maraina ozy izy nareo ny telefonako tsy mandeha sady tsy mety atsony no tsy afaka miantso ny réseaoko tsisy mandeha tsisy ninina mandeha ny telefonako ny foa maraina ny teny azoko nefa de zao hoe ny zavatra rehetra miara-miasa soanao aza matahotra naka teny tato amin'ny tenin'Andriamanitra tonga de zao hoe jota mozy izy mpanjakanisy rehetra de nanao zay marina sy maintsy teo anatrehan'Andriamanitra saingy ny toerana avo tsy mba noravany de nytoy nanao fanatitra tamin'ireny ny olona de azoko iteny de gaga de tonga le demareko ny telefona ataoko an'izao ny telefona tsisy mety de tonga ny fotoana ifampivavako miaraka am'le namako tonga eo reny sy andao hoe vavaka fa mizatra tsy normal ty efa mivary sasany eo nefa ny olona miantsina raha vao marain'izany tena be da be mandefa message commande sakafo ny ankizy sy ny sisa fa nanomboka nanandratra ny tanako to tadidiko le teny hoe toerana avy tsy mba narota tonga de mirodana ny toerana avy rehetra miala ny sarina rehetra ninona zavatra nampiasainareo ry mpanompo ny satana mibroué an'ity mondeko ty amin'ny anaran'i Jesosy lasa daholo miala daholo ao anatin'ny vavaka mbola tsy ampy ray minitra akory miditra ao anaty vavaka tonga de kiting tonga daholo message sy ny messenger fa aza varina fa zany mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe ny zanak'izao tontolo zao de mahira-tsaina navitra noho ny zanak'Andriamanitra fa misy karazana brouillard karazana zavona be karazana couverture mystique ataony am'le toerana misy aty amin'ity hatrany amin'ny abakabalaka ny lanitra sy ny tafitrano misy anazy zany de sady tsy afaka atsona ny telefonako tsy afaka miantso ny tsisy réseau tsisy ninina tsisy nina tonga de déconnecté tanteraka fa nanomboka nasandatra Andriamanitra nanomboka ny vavaka Andriamanitra ny tompony hery manapaka amin'izao rehetrarehetra zao tonga de velona le miasa le telefona tonga daholo message hoe tony appel l'absence na neno messenger na neno iny
aza manaiky zany ianao mety ao anatiny aretiny ianao fa tonga de teneny ny rano Jesosy mikorina ato anatiko tsisy tension zany mandainga ianao satana lasa ianao miala amin'ny anaran'i Jesosy na inona nena fomba nijanonareo teo efa afaka zany efa mibebago zany lasa ianao miala amin'ny anaran'i Jesosy za de olona voata taranaka voafidy a fanjakam-pisorona zay tahiny Jehova de voata mandrakizay de tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tahina manomboka androany za tsy orombola zantsony za tsy orona fanapiny zantsony mandray ny anjara voatendriko amin'ny anaran'i Jesosy tonoko ny afo fanamasina mandevina andreo karazana akanjo ny fantrano akanjo ny fanilikilia akanjo ny famaimbony akanjo ny fahafatesana ninina nampiakanjonareo ana reo akanjo mafarofo rehetrarehetra reo may zany androany amin'ny anaran'i Jesosy fa raisiko le fitafipana vaovao manomboka androany afako mahita fiteo anaty ianandreo amin'ny anaran'i Jesosy raisiko le akanjo ny fahadiovana le akanjo ny famasina le akanjo ny anjara voatendriko amin'ny anaran'i Jesosy le akanjo mahazanaka mpanjaka zany ny anaovako manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy de tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaka an'le zanaka adala zay verina de manisy kapa vaovao mitonoko Andriamanitra manomboka zao de kiraro fahavononam-panahy hoentiko mandeha amin'ny hafangainam-pandeha ny lanitra miditra amin'ny anjara voatendry zay nomanin'Andriamanitra ao afako mitsambikina mihoatra mandy reny amin'ny anaran'i Jesosy tsisy ery atoetra an'izany amin'ny anaran'i Jesosy manao ny peratra tahaka an'izay zanaka le zanaka adala verina nomendray ny peratra na sy ny peratra anaovako ny peratra androany peratra fanomboakase de tononoko fa zay teneniko zay zavatra tsara teneno vavako de tsy maintsy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy manompo rehetra ny anjely mitombo manodidina noho ny amin'ny anaran'i Jesosy de tsy maintsy manaiky ary manokatra lalana ho tsy maintsy manaiky mitady lalam-bola ho tsy maintsy manaiky manokatra lalam-pamonjenao amin'ny anaran'i Jesosy ary mandidy andreo anjely reo amin'ny anaran'i Jesosy mandeha manenjika ny fahavaloko rehetra nareo manenjika ny fahavaloko nareo mamotika sy manafona ny tombon'ny fahavaloko nareo ary tsy mijanona zany mandrapitsaritry ny ady tsy mijanona ny ady mandrapitsaritry mandrapahazaoko ny fandresena hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy mba ho fantatra tompo fandriamanitra lehibe na ianao ny tompo-teny farany amin'ny fiainako de aoka tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy fa ny afinao ny amidevina ny tontolony rehetra de izy fanahy mitainana izy atahotra tsisy mpanenjika izy manana loza mandrakariva izy satria tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy fa nay kosa Jesosy mangataka tehirizo ny fanolorany tenany tsirairay avy ampaheresy tompo ny olonao ary fanamasinao de le fanahy mahery avy aminao hiasa tsy anatinay ampirehetra mandrakariva ny tsy anatin'ny fonay ny fitiavana anao de omeo fahendreny zay omeo fahazavan-tsainy zay omeo anay Andriamanitra ny sensibilité spirituelle afanay mandray ny tolotsaina avy aminao afanay matakatra afanay malala ny fevitra azy izay rehetra tianao ataonay atonga anay tena ho mpandresy manoatra no mpandresy amin'ny ady rehetra sehatrenay mankasitraka tompo fa ianao no mialoha lalana anay ninina reo blocage ninina reo barrière ninina reo sakatsakana na vato na hazo na inona de tonoko mibildozeran'ny lanitra mitronga an'ireny satria Jehova nefa milaza hoe andravina mpitontony alohanay de tsisy masaka anazy rehefa izy asa amin'ny anaran'i Jesosy na firy reo varavarana zay nezanareo nidina teo amin'ny fiainanay tonoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay tompo fanalahidin'i Davida misokatra zany de amin'ny anaran'i Jesosy koa tonoko fa misokatra ao anay ny varavaran'ny lanitra noho izay rehetra ampahafolo-karena nataonay teo anatrianao Jehova de tsarofo ny olonao oka varavaran'ny lanitra ao isokatra hidanadana irotsaha fitaina manana amboampo anay ary ianao ny anisy teny mafy ny valala avy amin'ny lozy ny accident ny fahafatesana ny aretana zay mitroka ny arenanay sy ny volanay androany manodidry anareo amin'ny anaran'i Jesosy tsy abinina aminay zany intsony nareo lasinareo makany amin'ny fahavalonay fa izahay de zanak'Andriamanitra de tahaka ny zanak'Israely tao Gosena tsisy mahazo anay ny loza folo
fa ny amin'ny Egyptiana nareo manapatra ny fonareo amin'ny anaran'i Jesosy ny anjidiko an'izany amin'ny anaran'i Jesosy tonoko misokatra ny lalana amin'ny anaran'i Jesosy tsofoka rano fiainana sy fifaliana ary fiadanana arena sy voninahitra fiainana zany no anjaranay amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra tompony amin'ny asa mahagaga rehetra zay ataonao amin'ny fiainanay tsirairay avy misaotra fa manangana ianao misaotra fa manasitrana ny aretana rehetra ianao misaotra fa manapatapaka ny zioka ianao misaotra fa manokatra lalam-pitahina ianao misaotra fa mamafa ny trosa rehetra ianao misaotra Andriamanitra fa ny herinao tonoko mikasika an'ireo fon'ny olona rehetra zay efa nokasainao hiara-hiasa anasoanay dia mandray ny herinao reny dia manomboka mitady anay reny olona reny manomboka milokalizy anay reny olona reny amin'ny anaranao Jesosy manonona miverina amin'ilony connexion anay amin'ny lanitra ary milokalizy anay ny fahasoavana sy ny famindramponao milokalizy anay ny eo anjara fitena sy fahasoavana rehetra ny anjara voatendry ny anjara lova zay rehetra tokony anay manomboka amin'izao ray sy sekondy izao tononoka any amin'ny tontolo ara-panany mandroso daholo ny tetikasa anay tononoka any amin'ny tontolo ara-panany ny firobobolana sy vavokarana tena hoe feno tsoron-javatso zay tsorom-bola zany zay feno mitafitafy ny fitoeram-bary ny fitoeram-bokatra rehetra ny hatrany amin'ny compte-ny banky feno mitafitafy hatrany amin'ny poketra ny anaran'i Jesosy manomboka miasa zany any amin'ny tontolo ara-panany dia ny herinao tompo miasa tanteraka an'izany amin'ny isam-batan'olona amin'ny isa-tokantrano amin'ny tontolo ara-nofo voninahitry ny anaranao zay kosa mamaritra andreo fanahy ratsy rehetra ireo fanahy mpamosavy mipisikidy ny mpanao maziny mpanao fankatovana ny yoga ny hypnotisme ireo mpanao méditation rehetrarehetra ireo fanahy franc-maçonnerie sy ny illuminati rehetra afatotra amin'ny rano Jesosy Kristy avy an'izy rehetra ireo fanahy ny olona rehetra ireo fanahy ny demoni rehetra ireo fanahy ny Jezebela sy Goliath mirodana daholo ireo fanahy mpamosavy rehetra avy any amin'ny fianakaviana avy any amin'ny havam-bady avy any amin'ny razam-be ireo fanahy fahagoly ireo fanahy mipitapita rehetra afatotra amin'ny rano Jesosy ireo fanahy ny vazimba kananoro tromba razana ireo fanahy maty rehetrarehetra lasa daholo miala ireo fanahy maloto rehetrarehetra ireo fanahy ny rano ny zazavavy ny rano ireo fanahy ny razam-panjakana rehetrarehetra miaraka amin'ny losifera sy ny miaramila rehetra lasinareo diko tsy miverina tsony ary indrina amin'ny rano Jesosy varavarina rehetra zay voanareo tsy azonareo verena tsony ny anaran'i Jesosy afatra koa fa nampamaly faty amin'ny anaran'i Jesosy tsy hamaly faty aminay sy ny ankonanay fianakavianay namana mantsakaizanay zay rehetra mahakasika anay na ny ara-panana ny ara-nofo indrindra ireo fanerasera aminay nankolaka na mivantana ireo mpanasoa anay rehetra indrindra sy momba azy rehetra ny fanananay koa na antsana ny tanàna ireo anjara fitena sy fahasoavana rehetra tokony lesinay amin'ny anaran'i Jesosy fa sy ho fefy zay Jehovah dia aoka mivoninahitra ao andrakotra anay satria ianao mibatery fiarovana avo anay dia aoka mivolon'elanao anarina anay dia hijery maso fotsiny zay dia ho hitanay ny amalinao an-dratsy fanahy fa tsisy loza anjoanay na retana nakaiky ilainay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny ran'i Jesosy ny angatahako an'izany dia misy andraty ianao tompo amin'ny fiainanay tsirairay avy ampifalio zay arak'izay andro nahitanay fahoriana fa ianao nefa nampandalanay andeha memy Jesosy dia aoka tena hoe tahaka ny volamena voadio voazatoetra izay manomboka izao ny voninahitra ao mirapiratra aminay ny voninahitra ao nahatonga anay ahita fiteo anaty anao ahita fiteo anaty an'ny olona ahatonga anay hiavaka no ny hery sosotrao dia miavaka izay no ny herinao dia manana hery misintona fitahina zay manana hery mavory areny zay araka ny teninao manana hery mitsambikina mihoatra ny many zay manana hery mandresy ny fahavalonay zay manana hery mahenjana zana-tsipika varahany zay manenjika amin'ny fahavalonay zay ary tsy miverina zay mandrapa lany ritra andreny araka ny teninao misaotra tompony amin'ny zay rehetra ataonao fiainanay satria fantatray fa Andriamanitra mampitsimbadika tantara ianao Andriamanitra mampamelatra sy mangay an'izay rehetra tezitra aminay ianao Andriamanitra mahay mamelatra latabatra eo anoloanay eo maso ny fahavalonay ianao ny angatahanay Jesosy omeo ny herinao zay mba homendrika an'izany
Tehirizy zay, tehirizy ny fanoloran-tenanay, dia hamasiny mandrakarivo izay ahafahanao miasa feno amin'ny fiainanay, mba ho voninahitra ao ny androm-pisinay, dia mba ho voninahitra makany amin'ny voninahitra koa ny fiainanay manomboka anio ka mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany, dia asianay tombo-kase andranao zany mba ho voninahitra inaranao ihany. Dia misaotra indrindranaiko amin'ny anaran'i Jesosy ihany. Sika rehetra manao hoe amen, amen, amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana androany a. Tsy fantatro intsony hoe ora firy, fotoana firy ny vavantsika teo, ny azo antoka dia izao hoe hiasa feno amin'ny fiainanao Andriamanitra, manafaka anao tany amin'izay rehetra nangezangezanao izy, dia tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa olona afaka ianao manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ireo fanaratsy nanaranaraka anao hatramin'izay tsy afaka manaranaraka anao intsony ny anaran'i Jesosy. Miverina fototra any amin'izay maniraka azy ireo mandrakizay, dia ho tadiavinao izay miady aminao fa tsy ho hitanao, satria Jehova no ampiambohan'ireny mandrakizay no ny anarany. Dia misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany a, mbola manentana mandrakariva, sarao ny fandaharana mba hahasoa ny hafa, mba ho famonjena fanahy ary ho fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Mirary tontolo andro mahafinaritra be ho anareo izay mbola atoandro amin'izao fotoana izao, ho anareo any amin'ny faritra Canada, ianareo any amin'ny faritra Guadeloupe, be da be mbola atoandro na hoe harivariva amin'izao. Ianareo izay any Koweto kosa dia mitovy ora aty aminay amin'ny Madagasikara, dia efa alina dia alina. Ianareo any France sy ny manodidina koa efa alina, dia mirary toromaso mamosambatra ho anareo, ho antsika tsirairay avy eo ambany fiahiny tanan'Andriamanitra mahery. Dia mirary soa dia manome fotoana antsika rehetra manaraka indray eto am-bavaka ny fandaharana, asa dininy mitondra am-bavaka ho anay mpanompon'Andriamanitra, satria be da be niady hatrehana araka ny zavatra efa nazavaiko teo, fa izany akory tsy atao hoe mahakivy, fa niady mitohy fa tsy maintsy mandresy, fa arakaraka ny habeny hiaretana no habeny voninahitra izay tsy maintsy raisana rehefa avy eo, ka dia samy mahery dia ny fiadainan'ny tompo hanapaka feno amintsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Veloma tompoko, amanaraka indray.